mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny fahasoavan-dehibe atolotra ao anay, ka ahafahanay miara-mihevitra, miara-mandinika, misaintsaina ny amin'ny fiainana ny finoana. Dia mino izay ny fanofanahinao masina no hitari-dalàna anay, ahafahanay manatanteraka an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny loha hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino isika, dia noresahana omaly ny hoe velona. Anio kosa dia hanomboka hiresaka ny amin'ny finoana isika ry havana. Ato amin'ny Baiboly dia i Abrahama no anisany voalohan-dohany fakatahaka ny amin'ny finoana. Raha any amin'ny Hebreo izy dia Noa no tantarainy voalohany, fa anisany voalohan-dohany ny amin'izany i Abrahama. Ary izany no heverinay fa nahatonga ny sekoly dia fijekemina tao anatin'ny mofinaina hodiniana isan'andro tamin'ny alatsinainy voalohan'ny volana septambra ny resaka azy. Andro voalohany andiniana ny loha hevitra io dia efa ny Genesis 19:1 ka hatramin'ny 10:10 no nozarainy tamintsika. Abrahama no rain'ny mino. Fa raha ny boky kosa dia miavaka ny epistily ho an'ny Hebreo ato amin'ny Baiboly raha resaka finoana. Tsy manamaivana an'ireo boky hafa ao akory sanatria, fa ato no ahitantsika ny momba ny finoana ary indrindra ny fitansany an'ireo razambentsika fakatahaka tamin'ny fiainana ny finoana. Misy 7 izy ireo: Noa, Abrahama, Sara, Isaka, Jakoba, Mosesy ary ireo martiora nijoro tamin'ny finoana no heverina ho tamin'ny andron-dry Makabeo, 302 teo eo talohan'i Jesosy Kristy. Koa anio ary dia ireo hita ao amin'ny Hebreo 1:10, 5:5-7 ka hatramin'ny 7:30 no andeha ho vakiana amintsika. Araka ny Baiboly fantsiana fahenina ry havana. Ndao vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Nisy vehivavy nandray ny azy efa maty, tamin'ny fananganana azy ho velona indray. Nampijalijaliana ho faty ny sasany, nefa tsy nety nanao izay ahafahany mba ahazoany fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany dia niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofana, nampijaliana, novonoina tamin'ny sabatra, ny renireny tafy hoditr'ondry sy hoditr'osy, tsy nanana na inona na inona, ory fa diraniovana. Nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory. Ny renireny tany anefitra izy, tany an-tendrombohitra, tany an-johy ary tany an-davatany. Amenina hoy aho ny Hebreo 1:11, 5:7 ka hatramin'ny 5:7 no ahitantsika an'izany ry havana. Dia izao no fanazavana vakiako ry havana, voarakitra ao amin'ny fitenin'ny Baiboly navoakan'ny Tokombo Adeyemo sy Andriatsimialomananarivo Solomon. Hoy izy ireo nanazava an'io. Izao no lohateniny miainy azy: finoana no ahafahan'ny mpino miaritra ny zavatsarotra maro samihafa. Manome ohatra maro hafa momba ireny olona ankasitrahan'Andriamanitra ireny ny mpanoratra noho ny fifikirany tamin'ny finoana na dia nandalo zavatsarotra aza. Hebreo 1:11 dia ny 2:13 izy ka hatramin'ny 7:30 tapany voalohany. Afaka manao sorona eo amin'ny fiainany mpino noho ny finoany. Ary noho izany izy dia mihevitra fa aleo miaritra fampijaliana sy fangiriforiana ary fanarotana avy amin'izao tontolo izao no Kristy. Tsy hoe miantoka fiainana tsy misy fahasairana akory ny finoanan'i Kristy, eo dia eo ny olana, fa izany dia mitaky ny andaozana ny fahafinaretan'izao tontolo izao sy fiarahana amin'Andriamanitra araka ny sitrapony. Izay ny fanazavana nomeny ny fitenin'ny Baiboly ry havako. Toy izany ary ny hery izay vokatry ny finoana ho amin'ny mpino ry havana. Dia mba ahoana ny antsika?
amin'izao vanim-potoana tsy misy fanenjehana intsony izao. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka mianatra amin'ny finoana ireo razambenay nino ary vavombelona izany koa tario amin'ny fanahinao masina izay mba ho tahaka azy ireny, eny hiaotra aza Tompo, ho voninahitrao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.